dia faly mandray ny jobarson randranarivony zany a isika eto Madagasikara hosoramenaka ianao satria tsy mbola miresaka teto Madagasikara mihitsy a ary atao hoe mahalana dia mahalana ny fahitananao zany a amin'ny haino aman-jery. Ianao moa zany dia anisany tena hoe nampivoatra betsaka tamin'ireny taona inona re zany roa arivo sa média consulting nafatarana anao serasera événementiel resadresaka fohifohy momba izay jobarson randranarivony. ia misaotra betsaka Marijo, misaotra betsaka nanasa amin'ny radio a Madagasikara. Marina tokoa zany fahatserovana zany fa nisy ny média consulting tamin'ny fotoanandro zay nanomboana tao anatin'ny serasera sy ny événementiel, communication sy ny événementiel zay nahafantaran'ny olona mihitsy ny tena moa tamin'izany. Anisan'ny andeha ataoko hoe orinasa voalohany dohany ratsy voalohany ratsy faharoa ngamba dia fahatelo misehatra tao anatin'izany serasera zany ary tamin'izany koa mbola tsy nisy zany société événementielle zany tamin'izany. Tena zany anisan'ny mba nanomboka an'izany tamin'ny fotoanandro efa tamin'ny fito amby sivinjato sy arivo no nitsangana ny média consulting ary be dia be ny zavatra hita tao anatin'izay ny fampisehoana ny hetsika maro isan-karazany mihitsy satria média consulting moa tsy nijanona tamin'ny hoe fampisehoana zay nahafantaran'ny olona kokoa na ataoko hoe ny malagasy maro dia ohatran'ny hoe fampisehoana fa tsy fampisehoana fotsiny tsy ny média consulting tamin'izany fa tena serasera azo hoe tena hoe communication zany. Communication na tonga le hoe fahatsiarovana ny fampisehoana manko amin'le hoe ohatran'ny hoe tondra artiste avy aty Madagasikara ianao dia nakany Frantsa dia navany Frantsa ihany koa nakaty Madagasikara. Tadidinao hoe iza le artiste tamin'ireny aloha alohan'ny resana le tena communication? Ny artiste raha atotaly ny isan'ny fampisehoana nataon'ny média consulting efa mahatratra indeha ataoko hoe 500 sy 300 angambany zany hatramin'izay zany nanomboana ary tsotra be ny mikajy an'izay satria raha teneny ohatr'izay ilay izy ohatran'ny hoe be dia be zany possible ve zany fa rehefa dinihanay ny archive misy fotoana zay ao anatina telo taona misesy navita concert 80 isa-taona telo taona dia zay mahatonga ny hoe 500 sy 300 any tena tsy lavitra amin'izany mihitsy isan'ny fampisehoana dia ny artiste zany ny akabeazan'ny artiste malagasy zay ataoko hoe le zokonjokony teo aloha zany maro tamin'izy ireny nefa nianasa taminay satria zay dia manao fampisehoana mitondra artiste eto Madagasikara makany Europa makany La Réunion misy fotoana nakany Canada nakany États-Unis mitondra ny artiste malagasy ireny isaky ny ville zany isaky ny tanàna atao Frantsa aloha ny tena betsaka dia ohatran'izay koa misy koa ny artiste avy any ivelany zay netinety eto Madagasikara dia tsy voatanisa intsony fa tena be dia be le ohatra fotsiny ohatra zao hoe tamin'ny Toulouse satria moa radio Toulouse moa tsika dia tena tadidy tamin'ireny ohatra hoe nitondra ny groupe Maleo ianao tany Toulouse ohatra izay dia Nanjakatiana tao dia Popy dia nanao roso tao koa aoko tamin'izany maromaro zay maromaro raha atao Toulouse fotsiny zay atao Toulouse fotsiny zay raha navany ireny nakaty fitadiavako azy ohatra hoe Diams reny Diams Gérard Lenormand Vita les prêtres Herbert Léonard Nana Mouskouri izy akoa Malcoma tamin'izany nefa tena mbola sarotra ny amin'izao tsika 2026 ohatra ny mieritreritra hoe mandeha ho azy zany fa raha hoe tamin'ny roa arivo sarotra zany satria tsy dia nisy loatra zany teto Madagasikara teo aloha nisy any talohan'ny taona tany amin'ny taona 90 nisy nanao kosa aloha ny fampisehoana avy any ivelany fa ny taorianany nanaovanay tena hoe matetika isa-taona zay no mitondra artiste avy any ivelany zay tsy moramora aloha mazava loatra fa anisany hoe nanokatra lalana ihany koa ny amin'izay dia efa tafiditra ao anatin'ny asa moa izy dia natao foana satria ankoatran'ny artiste ny mbola nanafatra zay tamin'izany andeha ataoko hoe mpanao cirque nanafatra zay mpanao baolina foot io zany
ilazana hoe raha voahetsika zany a dia nidiranay daholo tamin'izany fotoana. Resaka événementiel indray nisy ohatra ny asa fampirantiana taty betsaka koa ny salon natao satria ankoatra ny fampisehoana dia manao salon zay, salon de la gastronomie, salon de l'automobile et moto, inona koa tamin'izany Chinatown, salon des mines et des hydrocarbures, BDB ihany koa ny zay ny afantarana anao zay tsy fantatra loatra le hoe taloha nge zany Jobarsona Andrinarivò zany a mpanao gazety ihany koa zay koa mbola ohatran'ny hoe nidiranao tamin'ilay communication ihany koa zay vao vita fianarana dia gazety aloha no natao dia tao anatin'izany fanaovan-gazety zany no nitsiry ny hevitra tamin'izany satria raha le hetsika ny taty aoriana kely ary fa tany am-boalohany tena hoe communication no natao satria tamin'izany nanao gazety ny tena dia rehefa fanaovan-gazety nanao gazety tao amin'ny tribune moa za tamin'izany tamin'ny taona 20 zany dia rehefa nanao 7 niditra tao amin'ny gazety dia nanao gazety rehefa any ampanaovana gazety ihany a dia mifanindran-dalana ihany le gazety communication zany sy le tamin'izany fotoana publicité tamin'izany mbola terme publicitaire mbola ohatran'ny tena tsy tenisy loatra fa tena ohatran'ny hoe communication fotsiny manao publicité zany ho ny orinasa dia ny tena ao anatin'ilay gazety dia manampy ny orinasa ny tamin'izany hoe manampy azy amin'ny fomba fanaovana publicité dia nitsiry teo amin'izay le izy dia nanomboka hoe efa manomboka tokony automatiana le fanaovana an'ilay publicité communication zany dia zay any ny antony tena nananganana n'ilay hoe média consulting marina tamin'izany zao ohatra hoe nanao boky ahako tamin'izany isy boky zay hoe l'univers magazine zay misy ny tena nitsirin'ny hevitra moa dia rehefa natao io magazine io a dia sady mode et voiture zay le boky zay a boky matevitevina zay izy a dia hita tamin'izany hoe tokony toizanyity zavatra ho ataoko ity fa tsy nieritreritra nangana orinasa fa ohatrany hoe tiako toizana le izy dia nefa ny orinasa daholo ny annonceura atao anatin'le magazine dia reo miteny hoe tsy mety raha ohatra ka tsy manana orinasa ianao manao ty zavatra ity dia lasa mitsangana ho azy teo le média consulting dia mitoy ihany le hevitrao zany a zao tsika 2024 mahita indray koa ny hoe Mada Diaspora izay hita hoe misy serasera communication koa eny amin'ny tambazotra eny zao plateforme tonga dia ohatran'ny hoe mandiny antsika hoe 20 ka hatraty amin'ny 2024 sy 20 tsy niala taminao mihitsy zay ina indray le Mada Diaspora Mada Diaspora dia plateforme anankiray site web zany izy io natao indrindraindrindra zany hoe ho an'ny diaspora tsy hoe natao fotsiny ho an'ny diaspora fa natao kokoa an'zareo satria plateforme zany ngeza be na olona eto Madagasikara ary dia miditra ao anatin'io mijery ao anatin'io site web io fa ny tena FDB dia hoe maro ny malagasy miparitaka eran'izao tontolo zao ny tena koa moa anisan'le tao anatin'le asa le hoe manao serasera sy ny tahaka zay a manao fampisehoana dia miona amina malagasy maro dia hita hoe misy zavatra tsy ampy ihany a eo amin'le serasera samy malagasy dia nitsiry ny hevitra hoe maninona raha ohatra ka amin'izao fotoana zao efa mandeha be ny numerika mora mifanakaiky ihany ny olona amin'le numerika maninona moa jerena tsy misy kosa aloha plateforme anankiray zay mampifandray ny malagasy diaspora eran'izao tontolo zao a dia nitsiry ny hevitra hoe ao anatin'ny serasera ihany zany hoe ndao a anangana ny atao hoe Mada Diaspora zay ampifandray andreo malagasy rehetrarehetra diaspora malagasy naiza ny toerana misy azy eran'izao tontolo zao dia tokony mahazo ny Mada Diaspora avoka. Ohatra mampatsiaro an'ilay hevitra nataonao voalohany moa zany tany amin'ny 2013 sa 2008 tamin'ilay hoe la nuit des entrepreneurs tamin'izany zany dia ohatran'ny efa nisy any fa famorina ny diaspora dia mijanona iny aloha dia ohatran'ny hoe iny ve no tianao tohizana zany hoe ny mpandrarany ao anatin'ilay Mada Diaspora sa ny inona mpianatra sa inona ny tena tianao amin'ilay plateforme tamin'ny 2008 tokoa ianao tao anatin'ny anisan'ny nasaina tamin'izany nuit des entrepreneurs malgache tao Paris dia ny tena mikarakaran'izay tamin'izany média consulting le manao an'le soirée matetika tany dia nieritreritra maninona moa ty soirée ty
raha ohatra ka entrepreneur gasy indray a no asaina dia nanao an'izay nuit des entrepreneurs. Nisy tokoa ny malagasy tonga avy tany Suisse ohatra na tany Belzika tonga nanatrika an'io. Ny tanjona tamin'iny a tamin'izany fotoana dia hoe anangana annuaire des entrepreneurs malagasy. Zay zany ny tanjoko tamin'izany hoe anana annuaire ny malagasy tamin'izany. Dia tena naomby kosa aloha fa omby azany ianao nanatrika an'izy le soirée tao à Paris fa tena manjato ny 300 mahery ny isan'ny olona tonga tao tamin'izany a ary tokony hoe entrepreneur daholo, opérateur zany, médecin, juriste, BDB, transporteur, BDB zany. Dia tamin'izany mbola tsy dia nalaza ny internet, mbola tsy dia nalaza loatra ny numérique fa dia natao tamin'izany a nasiana ohatra boatin-drakitra zay dia nitenena aloha mitondra carte de visite dia alatsao satria à partir an'iny a no anamboarana n'ilay annuaire. Efa ny annoncena mihitsy ilay annuaire tamin'izany hoe anao annuaire zay ny zavatra tanjona ho atao amin'ity fa fampivondronana aloha ty amin'ny voalohany zao. Dia ndrisy moa tamin'izany fotoana zany fa nisan'ilay zavatra nitranga teto Madagasikara 2009 dia tokony atao 2009 le hetsika manaraka fanondroany a dia nisy an'le disadisa politika teto iny a dia tsy tafaverina satria na ny ambassade raha sahirana tamin'izany tsy hitanao zay amin'le contexte zany a. Dia niantona teo le izy dia nangingina teo le transition moa somary nitoy lavalava dia lasa maty momoka teo le izy. Fa rehefa théoriana le izy a tsy mety tsony indray le annuaire atao amin'ny boky zany amin'izao fotoana fa tsy maintsy hoe ho annuaire en ligne amin'izay no tokony atao. Dia zany a nandrisika hoe tokony manana an'izay zany malagasy. Dia le annuaire moa zany zao fa ao anatin'le Mada diaspora dia rehefa hanao an'le annuaire ihany dia tokony zany a maninona moa tsy hitarina amina sehatra hoe projet resaka réseautage moa zany resaka fifandraisana samy malagasy dia nitarina le plateforme ngeza be mahenika an'izany rehetrarehetra zany. Dia zany ny hevitra ny tsiry zany a zao no ohatrany hoe mieritreritra hoe tena ohatra ay fitohizan'le eritreritro tamin'ny voalohany ihany ka ty zavatra mitrangy ty. Dia ohatra ny hitatra kely satria zao raha ny hitako androany na ny maly ohatrany mame vaovao ihany koa na zany hoe tsy resaka annuaire fotsontsony zany ohatrany hoe tany Italie nisy an'izao, tany Kenya nisy an'izao. Oui, zay mihitsy ny tena marina dia tena hoe io le plateforme io a ho an'ny malagasy ho anay eto Madagasikara aloha dia ohatrany hoe fa maheno vaovao amin'ny Facebook fa misy any hoe malagasy ny Facebook io tsy ananany tsy afaka manana accès amin'io mihitsy izy satria any amin'le firenena misy azy tsy manana an'io. Dia io zany karazana ohatrany hoe mampifandray an'ilay malagasy any ivelany any amin'ny Madagasikara satria site internet izy site internet io a misokatra naiza naiza firenena misy anao. Ny Facebook a voafetra ohatra hoe zareo any Chine zao sahirana be dia be malagasy any azy tena faly mihitsy ny Chine le Mada diaspora satria ao zany mba ahitany mba sombotsombona vaovao mba afaka mahita malagasy izy ao a ho anareo any ivelany no hitako hoe andrina any ivelany zay tsy dia be malagasy a tena ohatrany hoe io no namana akaiky azy le Mada diaspora ahitany. Zao garçon ianao zany aty Madagasikara ohatrany hoe mieritreritra an'le malagasy any ivelany ianao inona ny tena ohatrany hoe mahafinaritra anao amin'izay hoe mampifandray an'ny malagasy misy tanjona ihany koa hoe asa ampivoatra ny ampandroso any Madagasikara ve sa le olona malagasy sa inona mety ho zay angambany zany hoe ny tena marina zany efa ao anatiko aloha zay le mizara mizara manome rehefa dinihako hoe matoa manao fampisehoana ino moa zany amalifaly ny olona matoa manao zavatra mampafalifaly ny olona te hizara. Dia ao anatin'izay fizaran'izay satria hitako mihitsy kosa rehefa ao anatin'le mandeha any ivelany reny a rehefa sendrana malagasy any amin'ny firenena tena hoe tsy misy communauté gasy dia ianao le malagasy tonga ao zany a tena fandraisany zareo azy tena ohatrany hoe mahafinaritra be zany ohatrany hoe tsy ampy an'zareo mihitsy le fifandraisana samy malagasy. Dia tonga hatramin'izany satria ao anatiko efa ao anatin'le hoe serasera dia mahita hoe
ty plateforme ty a io zany ahazo malagasy satria mahavariana mihitsy nge misy malagasy any Chine hiantso malagasy any États-Unis no le serasera ao anatin'lay le plateforme zany. Zay zao mahafinaritra. Tsy ampozina misy gasy any Sénégal, any Côte d'Ivoire, any Centrafrique, mifandray amin'ny olona any Pays-Bas, any Londres. Zay sarotra be zany raha ohatra ka tsy misy plateforme ohatrany. Sarotra be hitady raha ianao zao hijery ho anontaniako fotsiny hoe misy malagasy any Inde ohatra. Dia mety ho sahirana ianao hoe ozany hoe tsy misy zany, ho sarotra zany. Rehefa miditra ao anatin'le plateforme ianao a ao Mada Diaspora dia hitanao hoe ay misy malagasy any, azo ifampiresahana, azo resahana, azo ifanakalozana hevitra, azo ifampizarana zavatra mahasoa. Manamora zany le fifandraisana. Manamora ny fifandraisana. Rehefa mijery Mada Diaspora ianao dia misy le hoe représentant Mada Diaspora, dia misy ndray koa nefa zany hoe annuaire, zany hoe misy andraikitra sa fifandraisana sa inona ny mahasamihafa an'le mahasamihafa azy a tsy ny annuaire tena ho an'ny olona misokatra, ho an'ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka zany. Zay ty soratra anaranao a dia misoratra anaranao. Ny antony a dia satria araka teny hoe ny annuaire be dia be ny antony ilavan'ny olona azy. Ny correspondant indray a tena hoe olona représenté an'le Mada Diaspora any amin'le firenena. Zany hoe reny correspondant reny tsy misy hoe andraikitra manokana omena azy a fa hosolo tena an'le Mada Diaspora. Ohatra zao vao amin'ny androany zao a ny filoham-pirenena nandalo tany Congo dia manana correspondant Mada Diaspora any Congo. Dia avy niresaka mihitsy zay teo hoe zao no nataon'ny président taty ale mandefa sary zay dia reny zany a dia mampita an'le zavatra niona tamin'ny diaspora tany ny filohan'ny fanavaozana dia zareo zany a no mampafantatra. Le correspondant zany anampy manampy be dia be any Mada Diaspora zany amin'ny fampahafantarana satria reny no maso ivoho, azo zay no maso ivoho Mada Diaspora. Misy 420 izy zao a amin'izao fotoana zao manerana miparitaka-keraka zao tontolo zao dia reny a no mameno an'le vaovao antsika ao anatin'le hoe Mada Diaspora. Dia mahafinaritra ny olona mamaky hoe rehefa manao fietina reo tany ohatra any Maroc zao manao nisy match de foot any dia ireo ny malagasy manohana ny Barea ohatra tamin'izany dia faly ery ny malagasy sasany any Maurice mijery an'izany naneto Madagasikara. Faly ery mba mijery ireo mba mijery misy fianakaviana ireo rianina hitanay tao anaty sary tao. Zay fotsiny zao dia efa mahafinaritra ny malagasy zay. Fa le annuaire indray annuaire professionnel izy io? Le annuaire sady indray ataoko hoe annuaire professionnel no annuaire social kokoa ngambany. Satria nge annuaire c'est un répertoire, répertoire en ligne. Tsy misy hoe ny zavatra manokana takina amin'le olona fa apetanao ny anarany dia apetanao ny telefona na ny mail dia azo ifandraisana izy ny dikany. Zay olona zany tia ifandray dia mametraka ny anarany eo hoe azo atonina izy a, azo anontanina izy a, fa iny tena tokony misokatra ary ny tanjona amin'iny zay mbola sarotra aloha zany fa zany hoe atao andeha apetraka hoe tanjona. Ny idéal dia hoe mba hananany malagasy répertoire anankiray ny malagasy eran'izao tontolo zao mba farafaratsiny hoe raha za zao andeha ho any Argentine zany misy malagasy ve any sa tsisy tsy fantatro mihitsy fa raha ohatra izy ao anatin'le annuaire dia fantatro hoe misy izany malagasy any. Misy malagasy ve any Uruguay ohatra mety misy any a azo inono fa mety misy any fa zay indrindra ny ilaina an'le annuaire hoe mba ahitana hoe répertoire zay zany hoe serasera fotsiny fa ndraindray tena professionnel mihitsy le izy satria ao anatin'io ny hitadiavanao na dokotera na mahavariana zao tao a Paris a misy olona na za mahitsy moa zany dia tafiditra anatin'izany a tady mécanicien garage dia mila manontany zany hoe izy misy garagiste misy mécanicien gasy mahay ve manamboatra tomobile fotsiny kay rehefa tena manontany ianao misy io misy maromaro zany dia reny zany raha mba ao anatin'ny annuaire fotsiny dia moramora ny fifandraisana na misy mitady avocat ohatra efa nitranga mihitsy zany hoe olona miantso anay dia mitady avocat ao Paris
dia asiana miditra ao anatin'ny annuaire malheureusement mbola tsy misy avocat ao anatin'le annuaire. Ahoana tokoa zany ny fomba hidirana ao amin'le annuaire, ina avy ny fepetra na ny sarany na ny ny mazava loatra fa ny annuaire aloha zany ny annuaire amin'ny ankapobeny dia ny annuaire des ingénieurs, ny annuaire des médecins misy droit d'inscription dia misy abonnement zany hoe reny zany atao mise à jour isan-taona dia rehefa tsy manao mise à jour anao dia miala ho azy ny rahanao. Fa ny annuaire de la diaspora io zany a dia atao hoe ny inscription no misy 10 € zany pour les professionnels dia 5 € izy ho an'ny étudiant. Dia manao inscription une bonne fois pour toutes izy dia ao foana ny anarany. Izy koa afaka anao mise à jour miova ny situation na tsy mipetraka ohatrany zao Paris fa lasa ny Genève izy mipetraka dia izy ihany manova ny any hoe tsy aty à Paris intsony fa any Genève indray. Fa misy an'izay fanoratana anarana zay dia misoratra indray mandeha ny anaran'le olona dia tsy mialo intsony izy zany fa mipetraka ao raha tsy hoe izy mihitsy manala ny anarany eo dia zay anazy zay satria io tsy hoe zay mampidika azy fa misy inscription atao misy fiche eo dia le application tonga dia mifenao le condition dia tonga dia miapparaître ho azy ny anaranao. Zay zany ao anatin'le site izy. Soabarosona Andrianarivony a mandat diaspora zany a raha ohatra ianao zao hoe tena hoe zay ngamba mety hanamahanitsika kely an'le resaka ihany koa afaka telo taona eo ianao inona ahoana ny fahitanao ny mandat diaspora manova ny fiainan'isy zany manova ny tontolo inona ny vinavinanao am'izay. Ny fandriana dia ao anatin'ny mandat diaspora dia lasa ho référence anankiray ary misy andeha ataoko hoe zavatra tsy azo idivirana raha resaka serasera amin'ny malagasy eran'izao tontolo zao satria ny mandat diaspora tsy hoe ny mandat diaspora any ivelany ihany fa be dia be koa ny eto Madagasikara manaraka an'izy ny dikany zany dia mampifandray ny malagasy rehetrarehetra eran'izao tontolo zao raha afaka telo taona zany ka misy gasy andeha eo ivelany na misy malagasy na iza misy azy dia tokony tsy ho adino mijery an'le mandat diaspora any amin'izay toerana misy azy na any amin'izay toerana tiany aleha ohatra fa fantany hoe misy malagasy eo dia mety mahita zavatra izy satria mandat diaspora ny mivoatra ihany ohatra zao hoe ho ampidirina ao anatin'ny mandat diaspora zao atoato ampiditra zay ny ohatra hoe guide de restaurant malagasy eran'izao tontolo zao tadio fisaky ny ville misy malagasy dia mahavariana tsy misy restaurant gasy mitsangana na iza be dia be ny ville angareky fa isaky ny tonga amin'ny tanàna anankiray misy gasy communauté gasy dia aiza misy sakafo gasy eto dia malagasy ny tady aiza ny sakafo gasy eto dia manoro izy hoe restaurant ary manao sakafo gasy dia ho ampidirina zany zao ao anatin'ny mandat diaspora zany betsaka izy dia aoriana kely koa ohatra hoe ny fiangonana reny centre d'intérêt ny gasy reny be dia be ny fiangonana andehanan'ny malagasy eran'izao tontolo zao dia rehefa hoe tsy misy malagasy andeha amina tanàna anankiray dia misy fivoriana fitoam-bavaky ny malagasy ao dia afaka mijery izy ao anatin'le mandat diaspora dia ahita an'izay izy zany hoe afaka telo taona zany inoana fa mety efa ngeza be ny zavatra ho ataon'le mandat diaspora sy ny zavatra ho hita ao anatin'ny mandat diaspora. Teny afatra ataonao ampiain'ny Gasikara zay eny maneran-tany moa zany ny radio Gasikara ny Alahady inona ny zavatra tianao ampitaina segondra vitsivitsy. Ny tiana ampitaina ao anatin'le izy dia voalohany indrindra ny mandat diaspora ahoana moa zany no itony tenenana azy ny sotoavina ny valeur zay mipetraka anatin'ny mandat diaspora dia ny fihavanana io fihavanana io zavatra efa ao anatin'ny malagasy izy io efa tafampiditra ao anatin'ny fiainana tena ao anatin'ny kolotsaina malagasy io fihavanana io amin'izao fotoana zao tatoato efa manomboka mielefy le izy noho ny antony maro samihafa mahatonga ara-piany be dia be dia ao anatin'ny tiana ho velomina indray zay fihavanana maha-malagasy zay dia heverinay zany heveriko hoe le mandat diaspora dia anisany mivoy an'izay fihavanana zay ka dia ny afatra amin'ny malagasy hoe io misy mandat diaspora
atsika io any malagasy tsy vaky volo io a io a tsy manao politika io tsy manavaka ara-poko tsy manavaka ara-piaviana tsy manavaka ara-pinoana io a fa tena malagasy reo resahako reo tsy manavaka reo tsy ho resahana ao anatin'izany tsy voizina mihitsy fa le ampifandrain'ny malagasy fifanampiana samy malagasy satria amin'izao fotoana zao hoe efa tsy afaka miolon'olona ntsony ny olona hoe misy isolé ao anatiny eo zany dia zaharery fa mila fifandraisana ny olona amin'izao fotoana indrindra amin'ny numerika efa mandeha be ity a dia iveriko hoe fitaovana anankiray tena hoe ampilatana antsika malagasy io tiako manamarika fa za dia membre ao anatin'le misy an'le any ivelany any hoe au commissariat de la diaspora africaine de France misy an'izay any za moa zany mitarika azy eto Madagasikara président lizy eto Madagasikara fa rehefa niresahany mahita an'le madady diaspora ary le madady diaspora mihitsy a ny fisian'io madady diaspora io natonga zareo niantso aho hoe andao ianao atao représentant ny any Madagasikara satria tiana ho alaina tahaka ny madady diaspora any amin'ny pays africain sasany hoe mba hanangana ohatr'izany ny any Cameroun mba hanangana ohatr'izany satria iveriny zareo hoe azay le tanjony hoe mampifandray an'ilay diaspora dia natao modely madady diaspora zany atao modely a ohatrany hoe dupliquena ozy zareo filaza any on va hoe dupliquena ity a ho any firenena hafa mba hanao ohatran'io satria tiana voizina le hoe ny diaspora zany Saotranao Tsombarisoa Andrinarifony eto amin'ny Gasikara misaotra betsaka misaotra antsika misaotra amin'ny mpiaina ihany koa